Itsakilan'izay rehetra zay dia namory mpanao gazety ihany koa ary nitafa tamin'ny mpanao gazety tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fantanjahantena tetsy Mahamasina zareo eo anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fantanjahantena amin'ny alalan'ny sekretera generalin'ny ministeran'ny tanora sy ny fantanjahantena nanazava misimisy koa zay fisotro ny fanampiana ny vola omena ireo federasionna izay eo ihany koa ny resaka hafa mahakasika ny asan'izy ireo andavanandro amin'ny fampiroboroboana ny lafin'ny fantanjahantena dia raha antsika ary ny mikasika izay fanatsarana ny fitantanana ny subvention sy fantatsika tsara fa atolotra ny groupement sportif. Ny mission gouvernemente zay napetraka tamin'ny 11 juin 2018 dia mission anankitelo mazava tsara. Fitantanana fifidianana ny voalohany efa atrehantsika izy zao, faharoa dia fametrahana paix sociale fantatsika tsara ny angian'ilay gouvernemente fa atao anatina korotana atsika efa azo atao hoe misy an'izay paix sociale izay isika. Ary ny fahatelo dia hoe gouvernance responsable, anisan'ilay point antony resahantsika eto zany ty point fahatelo ty. Inona ny zavatra tsapa, marimarina kokoa ny zavatra tsapa iangatsika rehefa manao zavatra matoa manao zavatra anankiray dia noho ny tsapa. Inona ny constat, ny zavatra anankitelo ny zavatra tsapa aloha raha ty gouvernement ty no resahany. Ny volume-ny crédit de transfert, zany hoe ny crédit de transfert de subvention au groupement sportif ho an'ity tamin'ny fotoana nitsanganan'ity gouvernement ty raha teo anivon'ny ministère tanora sy ny fanatanjahantena dia efa tsy nisy intsony zany, efa vita zany tamin'ny juin 2018. Vokatr'izay ny ministère dia tsy maintsy nanao demande na crédit na teo anivon'ny conseil de ministre na teo anivon'ny conseil du gouvernement mba ahafahana namatsy ireo activité tsy azo ny alana zay voafatra tamin'ity deuxième semestre ity. Zany hoe tsy vola tao anatin'ny LFI 2018 ny ministère intsony zany fa vola tsy maintsy notadiavina hafa nangatahana tamin'ana nahafahan'ny ministère niodina nanomboka tamin'ny volana juin. Inona daholo ny zavatra voakasika tao anatin'izay: journée internationale de la jeunesse natao tany Ambovimbe, les Jeux africains de la jeunesse izay nitanterahana tany Alger, ny Jeux olympiques de jeunes izay natao tany Argentine, ny Jeux olympiques d'hiver izay natao tany Séoul, Corée dia ao anatin'izay koa ny championnat du monde ny pétanque sy ny sisa zay tsy voatanisa zany. Rehetrarehetra zany dia tsy maintsy nangatahana tena hoe au coup par coup zany nangatahana azy en conseil nahafahantsika ny asa. Ny zavatra constat mila resahana ihany koa nefa tsy afaka mipetraka fotsiny ao ny zavatra misy androany isika zany tamin'ity fa depuis 2014 misy constat ohatran'izao ihany koa par rapport au transfert na subvention zay tsy maintsy mahatonga antsika tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra fanatsarana. Voalohany dia ny volume total ny crédit de transfert atsika zany hoe hanomezana subvention dia tsy maintsy lany foana avant terme, zany hoe matetika any amin'ny farany octobre zany io dia efa tsy misy foana nizaniza zany gouvernement teo depuis 2014. Zay aloha zavatra misy. Ny prime ny athlète méritant na dia raha ny tena marina efa anatin'le prévision azy izy io dia matetika izy io lasa demandena subvention exceptionnelle foana auprès amin'ny ministère amin'ny finance sy ny budget. Napakevitra tsy maintsy ho raisina ao anatin'ity gouvernement ity amin'ny mission ny gouvernance responsable dia misy anankefatra ny point ho raisina. Voalohany indrindra aloha araka ny recommandation ny ministère amin'ny finance izay niainga tamin'ny inspection zay nisy. Tena marena tsara zany fa ny ministère jeunesse et sport dia ministère nandalo inspection. Misy inspection teo anivon'ny ministère, misy inspection teo anivon'ny tafita, misy inspection teo anivon'ny ANS, zany hoe ministère nandalo inspection ty ministère ty dia nisy rapport d'inspection zay nanery atsika zany tsy maintsy anova fomba fiasa. Ny fomba fiasa tsy maintsy hovaina dia hoe tsy maintsy misy fixation na critère d'objectif mazava, critère objectif mazava amin'ny octroiana subvention
manomboka amin'io LFI 2019 ny décret zay nametraka ny antsoina hoe comité multipartite PQ ahafahana mametraka zany ny antsoina hoe éducation physique de qualité eto Madagasikara dia nankatoavin'ny conseil du gouvernement tamin'ny talata 20 novembre teo. Ity décret ity dia décret iarahan'ny ministère de l'éducation nationale sy ny ministère de la jeunesse et sport no nanolotra azy, zany hoe proposé conjointement par les deux ministères. Ary ama hoe multipartite azy dia hisy ministera maro manodidina ny 8 iara-iasa ao anatiny ary miaraka ihany koa amin'ireo partie prenante nationale ivelan'ny cadre ny ministère zany hoe ao anatin'izay hatrany mpampianatra éducation physique, ao anatin'izay hatrany amin'ny sportif sy izay rehetra voakasika zay zany. Zay zany maha hoe multipartite azy. Ato anatin'ity communiqué ity ny ministère de la jeunesse et sport dia misaotra manokana ny gouvernement malagasy indrindra fa ny ministère ny éducation nationale izay niara ny fanometanana tao anatin'ny famolavolana sy ny fankatoavana ty décret ity ary efa manamafy ihany koa an'izay misolicité an'izay raffermissement fanamafisana an'izay fiaraha-miasa izay ao amin'ny fanatanterahana azy tanteraka. Ny ty décret ty dia ny mahasamy hafa azy indrindra zany dia izy narafitra mifanaraka indrindra amin'ny disposition ny charte internationale ny révisé ny éducation physique sy ny activité physique et sport zay nankatoavin'ny UNESCO tamin'ny 2015. Dia iny fanadidiny iny tompoko lasy tompoko vavy no ametrahako ny veloma mandram-piona ho amin'ny herin'ny an'ito izao indray. Saorana betsaka ianao tany tokantrano tany naraka ny fandaharana mahery, saorana ihany koa ny teknisianina niarana natosy azadiny fa dia ao anatin'ny gazety malaza rahampitso mbola ho hitanao ny vaovao rehetra nisongadina tamin'ity faran'ny herinandro ity ary averiko ety ampamararana tontolon'ny baolina kitra ndray lalao irisam-pirenena roy Madagasikara eo amin'ny fiadinany amboara sy fiadina tompon-daka amin'ity herinandro ity sambo tanterahana ny alarby zao ny fanana etsy mahamasina ny LGK plus eny votovorona kosa ny knapsa sport dia izay no masakazina roa sy tompoko lasy tompoko vavy tamin'ity androany ity fa dia mametraka ny veloma mandram-piona ho amin'ny heriny ny tozao indray veloma tompoko.